Androany dia asehoko anao ny fanalahidy izay tsy hainy 700,000 olona izay vao manomboka mianatra gitara. Ho resahantsika eto amin'ity vidéo ity ilay antsoina hoe doigt pivot. Ndao ary araotra amin'ny farany ny vidéo antsika androany. Ny atao hoe doigt pivot dia asiana ratsan-tanana tsy mihetsika mihitsy rehefa mamindra accord. Ohatra ity zao ny sol, ity zao ny do, ity zao ny ré, dia asiana an'ity tanana ity dia mianatra accord misy an'io tsika raha vao manomboka mianatra dia amin'izay fotoana izay mora kely aminao ny mamindramindra accord satria misy amintsika ohatra zao anao zao mitendry hoe dia mbola miandry elaela indray anao vozy izy ianao dia maty le feon'le corde dia atoroko anao ny secret. Ohatra zao sol, do, ré no angalantsika exemple. Ito zao le sol dia ity annulaire ity tsy miala eto mihitsy. Le sol zao deuxième case, cinquième corde, troisième case, sixième corde, dia ity annulaire ity troisième case, deuxième corde, dia ny auriculaire troisième case, première corde. Sol dia midina eo ambany, do ohatran'le ty fa eto amin'ny quatrième corde ito dia ity cinquième corde. Ito zany tsy miala mihitsy hoe dia aveo ré ity tsy miala mihitsy dia ohatr'izay ilay izy. Dia asiantsika exercice kely, asehoko anao aloha ny atao amin'ny main droite. Manaotry zao tsika midina, midina, miakatra, miakatra, midina, midina, dia miakatra amin'ny farany izany hoe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia atao an'izay isaky ny accord. Dia ny accord ataontsika sol, do, ré, do. Zay foana vezivezintsika ikotranana anazy. Ndao ary atambatsika izay. Ohatr'izao zany izy hoe raha mahaliana anao ny cours tahaka izany dia toizantsika ao anatin'ny cours izay antsoina hoe guitare pro izy ataontsika mandritra ny 3 hatramin'ny 5 volana arakarak'izay safidinao sy fahefa-mividinao. Ao anatin'ny cours itsika dia mianatra mandalina manomboka any amin'ny tsy mahininina mihitsy hatrany amin'ny resaka improvisation, resaka création sy ohatr'izany. Cours accéléré izy noho izany tsy mety amin'olona tsy tena vonona, tsy mety ihany koa amin'olona hoe voan'andrakandrana hoe tena mahay mampianatra ve ty olo ty na ohatr'izany, fa tena natao ho anareo izay tena vonona anao sacrifice, anao investissement hoe hianatra gitara. Dia raha mety aminao izay dia manova abonnement fa vita koa ny mampahay gitara anao ao anatin'ny 3 hatramin'ny 5 volana fotsiny. Raha liana ary ianao dia afaka mandefa message amin'ny MP amin'ny Facebook na Messenger dia raisina avy hatrany ianao. Azonao teo koa mandefa message amin'ny Instagram. Efa napetraka ao amin'ny description ny fanampin'ny info izay misy ny lien ahitantsika ny info. Eo ihany koa ny numéro sy ohatr'izany fa dia mirary antsika rehetrarehetra ary samia mahay gitara daholo. Saotra tompoko.